Pentanana Mapa miaraka amin'ny président Yandry Rajoelina fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Voalohany indrindra aloha zava-dehibe amin'ity commune Sabotsynamena ity no tsy maintsy ilatsahako ben'ny tanàna satria raha ny zava-bitany raiko izay mitondra teto dia tsy maintsy hotohizako aloha voalohany indrindra. Ny faharoa miarahantsika mahita ireny mitondra drano teto Sabotsynamena ireny mila namboarina tamin'ny andronay ihany ny toha-drano teo amin'ny Vavafolo sy ny faritra namehana rehetrarehetra iny izay lany era ny sokotry Antananarivo. Ankehitriny nefa lasa mampalahelo izy ka voalohany amin'izany dia tokony amboarina ny iny lakan-dranony namehana rehetrarehetra iny ho lany era ho sokotry Sabotsynamena. Faharoan'izany dia eo koa ny fandriam-pahalemana eto Sabotsynamena ho atsangatsika ny sécurité civile eto izay ny vahoaka ny Sabotsynamena ny aron'ny tanàna izay fampiaro eto izay menakavy. Ary indrindra eo amin'ny fampianarana dia isy ao amin'ny commune izany hoe inspecteur hijery tsara ny fianarana sy ny ankizy izay iaingany fotony satria hita fa voazana ankehitriny ny fanabeazana izay lasa tsy fampitondrana tsara. Ary eo amin'ny fiarahamonina izay ny fiarahamonina izay majinika izay atao tsinitsinina hatramin'izay dia hijery manokana an'ireny ny teranay sy ireo mpiara-miasa aminay. Ary manaraka izany koa eo amin'ny fahadiovana eto amin'ny faritra Sabotsynamena sy manodidina izay isy inspecteur izay hijery ny fahadiovana raha miasa amin'ny ny mpiara-miasa rehetra na ny fokon'olona na ny fokotany rehetra tompoko. Izay mahatondra ny tondra-drano hatramin'izay io dia noho ny tsy fijerena ny ray ho tonga-drano sy io lalan'ny rano izay mahavaran-drano anavara-drano satria ezahantsika ny hoe ity tanàna ity dia tsy ho tratran'ireny tondra-drano ireny isa-taona dia tratran'ny tondra-drano ka mampalahelo ho amboarina satria ny tantsaha rehetra dia simba tamin'izany ka na isy ihany koa izay toerana fansiana masom-boly fotsiny mba hitsonjovana an'ireo tantsaha ireo. Ary indrindra na dia lavitra na dia hoe 10 kilometatra na Antananarivo arany Sabotsynamena dia chef lieu de district izy izany hoe ho ataonay renivohitra avara-drano Sabotsynamena ary ataonay manalaza kokoa satria ity no renivohitra Andrinampoly Merina izay renivohitra Madagasikara ray vohitra eto Sabotsynamena dia izay tokony apetraka hoe aiza ny renivohitra Sabotsynamena, aiza ny renivohitra avara-drano Sabotsynamena, aiza ny renivohitra ity tanàna rehetrarehetra eraky Madagasikara ity Sabotsynamena ka dia omenay lanja kokoa izany hoe district anavara-drano dia eto Sabotsynamena no atanjaka indrindra. Amin'izay dia TGV niaraka amin'ny président Yandry Rajoelina ary ny zavatra hitanay dia nanao zavatra be da be le Yandry Rajoelina izay président mbola tanora tokoa nefa na misy arany teteza mita izay netiny tsy nisy vola tany ivelany tany dia hitantsika angamba ny zava-bitany hoe teo ireo foto-drasotrasa lehibe. Ary raha misy ny zavatra hita vita rehetra hatramin'izay dia ny président Yandry Rajoelina no hitanay hoe azo eterana ary vonona izy ny fanampy aminay amin'ny zavatra rehetra amin'ny fampandrosoana ny Sabotsynamena ary efa hifanarahana koa zany ao anatin'ny Mapara satria Sabotsynamena araka ny teninay teo dia atao tanàn-dehibe izay renivohitra avara-drano. Ny tena koa vonjy dia manentana antsika hifidy amin'ny 31 raika amin'ny 30 Jolay izao mba hifidy ny numéro 4 izay miaraka amin'ny Mapara eto Sabotsynamena. Tadidio ara ny mitondra kara-panondro isika. Kara-panondro ihany nefa atsika mifidy dia efa afaka mijery alistsika fa ny listim-pifidianana zany mbola tsy fantatra ankehitriny ary ny listsika any fokotany koa mbola tsy hita, mbola tsy tonga any fa efa mimana amin'ny kara-panondro. Raha misy ny olana amin'ny kara-panondrosika dia tongava ho jerentsika inona ny tokony atao satria misy ny sasany izay tsy nirarahina ny kara-panondro ka dia ifanampy isika rehetrarehetra amin'izay fikarakarana izay tonga n'ilay fifidianana. Entanina isika rehetra hifidy ny firy olona iza no tiany hatramin'izy zay ara no atsika rehetra sote fitondrana ny commune zany dia efa nanatsika traikefa satria raha ny fitondrana ny commune dia miara-mahafatsika fa efa traikefa efa ela no hay hoe tsisy atahorana ary isika koa tsy andeha nasahirana olona fa ezana ny mahaingana ny fikarakarana ny taratasy rehetra ao amin'ny commune izay zavatra ilain'ny vahoaka.
ny alohan'ny latsanao be ny tanàna zao efa nisy andraiky drapa ndraisinao anivony zany eto commune hatramin'izao dia mbola eo anivon'ny commune ko hatramin'izao ary mpandindra ihany kio ao fitondrano zao a dia ny voalohany ny fampitoviana ny fokotany tsirairay aby fa tsy misy ambony sy ambany ary misy hoe aty tapitanàna na ety amin'ny vilony somary tsena ihany ny fanamboarana fa ny any amin'ny sisiny rehetra zay indrindraindrindra ny tantsaha zay tokony hojerena akaiky satria ireo ny tena mamelona ny vahoaka malagasy eraky Madagasikara ka tokony hojerena. Bentanana mapa miaraka amin'ny président Yandry Rajoelina fa ny fitiavana no lehibe indrindra.